Ho ampitomboina ho aminareo hatrany ny fahasoavan'i Jesoa Kristy Tompontsika. Amen. Hivavaka isika ry havako. Misaotra anao izay Tompo fa nomenao an'izao farany herinandro izao. Indray ny hafalianay mahita sy niaina ny fitantananao ny fiainanay tsirairay avy. Na inona ny famadibadika atao Tompo. Na mora na ny sarotra na aretina n'inona dia tsapanay Tompo fa teo aniranay foana ianao Jesoa Kristy. Tsy nisaraka taminay dia misaotra indrindra. Mangataka aminao izay mba hamindra fo aminay amin'izay nataonay Tompo, ka tsy mifanaraka amin'ny sitraponao. Mamindra fo aminay amin'ny anaran'i Jesoa. Amen. Misaotra ny Tompo fa mifarana ny herinandro noho izany dia andro voalohany amin'ny herinandro indray rahampitso alahady ry havana izay rahantsika mivavaka ny am-piangonana. Iray amin'ny andinin-tsoratra masina izay vakiana ary hakana ny tohiteny rahampitso ny Mika 7:1-5 ka hatramin'ny 9. Ho vakiako ry havana mifanaraka amin'ny IDM na ny dikateny iombonana ekumenika eto Madagasikara. Ela koa tsy namaky, tsy nampiasa IDM. Izao no zava-misy somary nanjaka ny faharatsiam-panahy teo amin'ny fiarahamoniny vahoaka an'Andriamanitra ary devoan'izany daholo ireo atao hoe ankolafo mitarika na ara-pivavahana na ara-piarahamonina na ara-panjakana teo amin'ny vahoaka an'Andriamanitra dia firenen'i Joda tamin'izany. I Mika sy Isaia dia mpaminany Joda, izany hoe ny fanjakana atsimo izany 709 talohan'i Jesoa Kristy. Dia andinga ry havana vakiako aminao ny Mika 7:1-12 mba ahitantsika izany faharatsiana nisy teo amin'ny fiarahamonina ny tany sy ny fanjakana izany ary tafiditra ao anatin'izany koa ny ara-pivavahana. Mika 7:1-12 vakiana amin'ny anaran'i Jesoa. Ny mpitondra azy mitsara mba ahazoana tolotra. Ny mpisorony mampianatra lalàna mba ahazoany karama. Ary ny mpaminaniny manambara ny ho avy mba ahazoana vola. Kanefa dia mbola miankina amin'ny Tompo ihany ireo ka miteny hoe tsy eto anivontsika ve ny Tompo? Tsia, hisy loza anjoantsika. Amen. Averiko eo Mika 7:1-12 vakiana araka ny dieny. Hitantsika amin'izany ry havana fa na ny mpisorona mpitondra fiangonana azy dia manao izay ahazoany vola aman-karena fotsiny sisa. Ny mpaminany moa dia manao izay mahafalifaly ny olona amin'ny filazany amin'ny ho avy sy ny toy izany. Dia Mika irery izany sisa noho ny joro. Dia izay no hitantsika indray eo amin'ny Mika 7:1-5. Izao no ambarany ao. Izaho kosa noho ny fanahin'ny Tompo dia feno tanjaka sy rariny ary herim-po mba hanambara amin'ny taranak'i Jakoba ny helony. Eny, mba hanambara amin'ny vahoaka ny Israely ny fahotany. Izy izany dia efa mamina ny sady ny amin'ny avoan'ny fanjakana avaratra ary mampitandrina ny fanjakana atsimo arak'izany. Ny mibaiko azy eo amin'ny fiainana dia ny fanahin'Andriamanitra, ny fanahin'ny Tompo ihany. Hoe taminareo teo hoe vakiako araka ny dieny malisy dia lasa mahitsitsy be. Mika 7:1-5 izany. Fa izay mampieritreritra fotsiny ary hozaraina amintsika an'io izany dia manoloana ny tsy fahamarinana, manoloana ny atao hoe tsy fatahoran'Andriamanitra intsony dia samy mijoro ry havana. Samy mijoro eo ambany fitarihan'ny fanahy fa dia andresitsika ary ny tena tanjon'Andriamanitra no hitantsika hoe hanambara amin'ny olona ny helony, ny mba hibebahan'ny mpiaino rehetra, ny mba hibebahantsika rehetra, ny mba hifonantsika rehetra. Izay ny tanjon'Andriamanitra izany. Noho izany dia aza miombonao tamin'ny hafa fa dia sahia mijoro. Dia ho an'Andriamanitra rehetra ny voninahitra amin'izany. Raha sitrapon'ny Tompo dia hiaraka hivavaka tsika rahampitso dia eny amin'ny plateau indray miditra amin'ny sivy toy ny mahazatra. Dia fampivavaka hatrany tsika. Tondram-bavaka ny amin'ireo mitarika fotoana sy ny manana anjara rehetra rahampitso ny mitoriteny indrindra ary mitondram-bavaka koa tsika tsirairay avy izay andeha ary hivavaka mba hiomana hampo sy hampanahy ry havako ao anatin'izany rehetra izany. Dia andeha ary tsika hiaraka hivavaka. Ry Tompo Rainay any an-danitra misaotra anao hatrany ary izay fa tsy mitsahatra ny miteny aminay ianao mba hibebahanay koa. Noho izany dia aroro izay ampio izay fa mba manam-pikasana ny hijoro tsara eo ambany fitarihan'ny fanahinao. Dia mba ho tanteraka izany Tompo amin'ny fiainanay rehetra mivavaka ary izay indrindra ho an'ny Malagasy Tompo ireo manana andraikitra mivantana rehetra amin'ny fiainan'ny vahoaka. Manomboka amin'ny mpitondra, mpitsara araka ny lazaina teo, ny mpitondra fiangonana,
Ireo manam-pahefana isa tokony indrindra sy nambaratonga. Inga anie Tompo mba handre ny teninao ka hibebaka amin'ny ratsy fanao mba azahoanao miasa koa eo amin'ny firenenay mamonjy. De vonjeo ny Malagasy Tompo, vonjeo izay tsirairay avy. Hofonanay ny helokay, hifonanay ny hotanay. Amin'ny anaran'i Jesoa, amen. Ho aminareo ry havako ny fiadanan'i Jesoa, amen.